Bonjour, bonsoir à tous ndretsika rehetra ny tokantrano any sy amin'ny toerana rehetra izay notsika ny fampianarana amin'ity an'ity. Lesika dia mbola eo amin'ny resaka fandrefesana ny tempoly ihany ary ny zavatra refesintsika eto indray izany dia mandrefitsika ilay resaka hoe ny tavy fisasana izany izay tandindon'ny batisa izany. Ka batisa no niresahantsika teto izany dia maro ny zavatra efa niresahantsika teto. Kanefa ary namaranantsika azy ary tamin'iny farany iny dia niresaka mikasika ilay hoe famantarana ho lavina ny amin'ny Kristy. Ka raha hoe diso koa izany ny batisa izay ataontsika satria hoe ny batisa dia zao hoe mitafy an'i Kristy tsika amin'ilay batisa. Ka raha diso ny Jesosy izay nonao diso ihany koa izany ny batisanao satria Kristy dia niteny manambara manao hoe fa izy Kristy sandoka sy mpaminany sandoka ilaza manambara hoe indro aty Kristy na hoe indro ary Kristy dia Jesosy tena nilaza manao hoe aza mino ianareo, aza makany ianareo. Ka eo ny anoizantsika ny lesona indray amin'ny teny ity izany fa manasa antsika ary araka hivavaka tsika. Tompo Ray Masina sy tsara indrindro voninahitra ny eo anao, ny derany eo anao, ny ajany eo anao. Misaotra raha efa mbola nomenao tombonandro sy fotoana izay ahafahanay mbola miara-mianatra sy mandinika ny teninao, teny boky ny apokalipsy izany anatin'ny fandrefesana ny tempoly. Aoka raha ny fanahinao ny olo-tsainanay ka ampiteny ny vavanay, aoka raha ianao ny teny fa izay angina kosa, aoka ny fanahinao ny asa amin'ny fahafinona eto atanteraka ny sitraponao satria tsy tamin'ny herina fatanjahana ny tenenan'ny mpanomponao rehetra tany aloha tany fa tamin'ny alalan'ny fanahinao rery ihany no namoahany izy ireo ny hevitry ny faminaniana. Voninahitra ny eo anao raha io, ny derany eo anao, ny ajany eo anao, voninahitra ny eo anao Kristy io sanatra iavy ny anaranao. Fona aminao sa raha ny amin'ny izay mety fahotanana tsy fahamarinana vitanay teo natrenao amin'ny andro lasa iny. Inona mety tamin'ity an'ity aza kanefa mbola tsy nifonanay taminao. Ninona mety nalatsaka anay, ninona mety zavatra nivoaka ny vavanay na ny saininay na zavatra nataonay ka mety ratsy teo natrenao dia fonanay aminao zany. Mamindraha fo aminay minan-kavy kely raha io mamelany eloka inenao makataka aminao zay Kristy io diovy amin'ny rahanao izay reheritreto Jesosy io ho afa-pahotana sasao amin'ny rahanao izay ho afa-keloka ary eo ka tompo ilay fanainao maheriny ho anamasina anay sy tantanay amin'ny marina rehetra. Atanjao raha io ny finoanay, atanjao ny sainay ary ho an'ireo salama amin'ity an'ity dia aoka ianao ampatanjaka azy ireny tsiraray avy amin'ny mery sy tanjaka ary fahasalamana azy ireny. Ka aoka Jesosy hoe ilay dia kapoka taminao ny hitondranao fanasitranana ho an'izay rehetra marary amin'izao ora sy fotoana izao ka mivavaka eto anatrenao. Eno ny fitarainan'izy ireo andro manalina eo anatrenao ny amin'ny aretina izay mahazo azy. Ka aoka Jesosy hoe ilay dia kapoka taminao hanasitrananao izay aretina voatonon'izy ireo ny tokantrano na hametrahana tanana. Aoka ny dia kapoka taminao Jesosy io hanasitrana azy ireo ny amin'izany. Aoka ny rahanao ny keo andrakotra anay Kristy ka hiaro anay amin'ny loza sy amin'ny ratsy rehetra tsy hanan'ilay ratsy fahefana izay na dia kely aza. Ary aoka ny anjelinao hitoby manodidina anay. Eo am-pelantananao no metrahanay ny fampianarana koa Andriamanitra, aoka ny tsisy arombaka azy eo am-pelantananao. Dia manatrehana feno eto Jehovah Tompom-baro amin'ny alalan'ny fanainao masina. Teraina mandrakizay ny anaranao raha io, teraina mandrakizay ny anaranao Kristy io. Dia mitenena raha io aminay ianao amin'ny tenin'ity favonikaino izay voakanao. Dia aoka ny fanainao hiasa aminay amin'ny fahafenona raha io. Ny anaran'i Jesosy nandratanay izany vavaka izany raha eto anatrehanao, aleloia. Amen. Iroso ary isika. Jesosy Kristy io izany dia ilay voalaza hoe famantarana ho lavina. Ka reo jerentsika kilo amin'ny soratra masina mihitsy ilay izy fa sao dia lazaintsika hoe za no mamorona an'izany zavatra izany fa Jesosy tenany mihitsy no nilaza hoe tsy maintsy tanteraka izay rehetra nanoratana azy ao amin'ny soratra masina. Jerentsika ty amin'ny Luka 4:20. Luka 4:20 dia ahoana ozy izy? Luka 4:20. Luka 4:20 dia vakintsika ny andininy fa 7:20. Izao mivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Dia hoy izy taminy, izao ny teniko izay nolazaiko taminareo fony mbola teo aminareo aho fa tsy maintsy ho tanteraka izay rehetra nanoratanay teo amin'ny lalàn'i Mosesy sy ny mpaminany ary ny salama dia nanokatra ny sain'ireo izy alala
ny soratra masina. Ary hoy izy taminy, izany no voasoratra fa Kristy hiaritra ka hitsangana amin'ny maty amin'ny andro fahatelo. Ao izy Jesosy fa tsy maintsy ho tanteraka izay rehetra nanoratanahy teo amin'ny lalàn'i Mosesy mimpaminany ny ary ny salama, satria tamin'ny andron'i Jesosy na tamin'ny andron'ny apôstôly dia nisoratra atao hoe soratra masina, dia ny lalàn'i Mosesy ny mpaminany ary ny salama. Dia hoy Jesosy tsy maintsy tanteraka izay rehetra nanoratanahy izy teo amin'ny soratra masina. Dia eo amin'ny andininy fahinana amby efapolo izy dia eo amin'ny andininy fadimy amby efapolo azafady sy ny enina amby efapolo dia hoy izy dia nanokatra ny sain'ireo izy hahalala ny soratra masina. Dia inona voalaza ny soratra masina? Dia hoy izy taminy, izany no voasoratra fa Kristy hiaritra ka hitsangana amin'ny maty amin'ny andro fahatelo. Kristy hiaritra ka hitsangana amin'ny maty amin'ny andro fahatelo. Izany hoe Kristy maty ao pasana iny zany dia mbola hitsangana iny amin'ny andro fahatelo. Dia io famantarana izay mino io zany tsy mikasika, tsy miresaka fotsiny mikasika hoe nahafatesan'i Kristy na hoe Kristy hoe rehefa avy hitsangana amin'ny maty, fa omeny tsara mihitsy ny fetra zany izay toeran'i Kristy ao anatin'ny tany zany na hoe ao anatin'ny fasana, ny fepotona izay hijanonan'i Kristy. Ka io famantarana izay ho lavina io zany famantarany amin'ny Kristy io dia izao hoe miresaka ny amin'ny fahafatesan'i Kristy sy ny amin'ny fitsanganan'i Kristy. Fa Kristy hiaritra izy ka hitsangana amin'ny maty amin'ny andro fahatelo. Izany hoe misy zava-dehibe zany io famantarana hoe iza marina ilay Kristy inonao, iza ilay Kristy toeran'ny famonjenanao. Ka raha diso zany finoanao an'io Kristy io ihany koa dia manao hoe dia Kristy hafa zany ny inonao sy hotafianao amin'ny batisa izay ataonao. Aty amin'ny Matthieu ihany koa izy dia mbola miteny, satria ireo fariseo sy mpanora-dalàna nanantona an'i Jesosy dia nanao hoe mpampianatra, mba te hahazo famantarana avy aminao izahay. Dia hoy Jesosy tsy misy famantarana omena anareo fa tokana ihany ny famantarana omena anareo izy. Dia ny famantarana ny amin'ny Jona mpaminany. Dia izao ilay famantarana tokoa dia teneniny Jesosy tenany mihitsy koa no niteny an'io zany Matthieu 12 ny andininy 7 ka hatramin'ny 10. Ary tamin'izany ny sasany tamin'ny mpanora-dalàna sy ny fariseo namaly azy ka nanao hoe mpampianatra, tahita famantarana avy aminao izahay. Fa Jesosy namaly ka nanao taminy hoe izay taranaka ratsy fanahy sy mijangajanga dia fatra-pitady famantarana, nefa tsy hisy famantarana omena azy afa-tsy amin'ny famantarany amin'ny Jona mpaminany. Fa tahaka ny toeran'i Jona atelon'andro sy atelon'alina tao an-kibon'ny hazan-drano lehibe, dia toy izany koa ny toeran'ny zanak'olona atelon'andro sy atelon'alina ao an-kibon'ny tany hozy izy. Tahaka ny toeran'ny Jona atelon'andro sy atelon'alina tao an-kibon'ny hazan-drano lehibe, dia tahaka izay koa ny toeran'ny zanak'olona atelon'andro sy atelon'alina ao an-kibon'ny tany. Izany hoe tena famantarana mihitsy zany napetraka Kristy, hamantarana fa izy ilay mpamonjy izao tontolo izao. Izy no azontsika ilay fiainana mandrakizay. Be dia be mantsy tsy mino ny famantarana io, manao hoe rehefa mino an'i Jesosy dia ampy izany, na hoe andro inona nahafatesana na inona nahafatesana, fa rehefa mino an'i Jesosy dia ampy izany. Ny devoly koa nge mba mino an'Andriamanitra fa mangofotra, fa ny devoly tsy manao sitrapon'Andriamanitra. Dia izy ianao rehefa mino dia ampy anazy. Jesosy mametraka ny famantarana io mba hinoantsika azy, mba tsy ahavoafitaka atsika. Dia tsika miteny manao hoe ny finoana ihany mavonjy anay, fa rehefa mino izay dia ampy anay zany. Fa mila raisina zany izay famantarana izay, satria io Jesosy io no tafiantsika amin'ny batisa izay ataontsika. Dia aty amin'ny Korintianina voalohany aty ihany koa ny apôstôly Paoly no miteny, raisika kely Korintianina voalohany 5:10. Korintianina voalohany 5:10. Dia vakitsika ny andininy 7 sy ny 4. Dia miresaka eto ny apôstôly manao hoe ny fampianarana izay atolotra anareo izy dia fampianarana izay niraisiko no atolotra anareo. Izany hoe no raisiny apôstôly zany io fampianarana io mikasika ny amin'ny famantarany ny amin'ny Kristy, dia ampianarany apôstôly Paoly izy io. Andininy 7 sy ny 4. Fa natolotra anareo ho isan'ny zavatra voalohany indrindra ilay noraisiko dia izao, Kristy maty no ny fahotantsika araka ny soratra masina. Andininy 4. Dia nalevina ary natsangana tamin'ny andro fahatelo
araka ny soratra masina. Ahoana izy izy? Kristy maty noho ny fahotantsika araka ny soratra masina. Zany hoe Kristy zany dia mandeha araka izay voasoratra foana. Tsy maintsy manaraka izay voalaza ny soratra masina. Kristy maty noho ny fahotantsika araka ny soratra masina dia nalevina ary natsangana tamin'ny andro fahatelo araka ny soratra masina. Maty Kristy araka ny soratra masina, nalevina Kristy araka ny soratra masina, nitsangana tamin'ny andro fahatelo Kristy, natsangana maty tamin'ny andro fahatelo Kristy araka ny soratra masina. Nahafatesan'ny Kristy ny nandevenana ny Kristy, ny nitsanganan'ny Kristy araka ny soratra masina. Dia izay moa zany ilay nambaran'i Kristy hitantsika tany amin'ny Luka teo manao hoe tsy maintsy tanteraka izay rehetra nanoratanay ao amin'ny soratra masina. Ka raha misy olona zany tsy te hino an'izay, manao hoe izay tsy mila an'izay, dia safidiny azy zany izay. Satria ny zavatra resahany eto izao miankina amin'ny famonjena zany io famantarana io izany. Ka raha te ho voavony zany tsika dia mila mitafy an'ilay Kristy voalaza ny soratra masina. Satria ny batisa dia zao hoe fahateraham-baovao ahatonga antsika iny, ahatonga antsika zanak'Andriamanitra. Dia izay rehetra mandray an'io Kristy io zany ka mitafy an'io Kristy io dia manao tonga zanak'Andriamanitra izy. Jaona toko voalohany. Jaona toko voalohany dia ny andininy 12. Izao no voasoratra. Fa izay rehetra nandray azy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra, dia izay mino ny anarany. Averiko tsara. Fa izay rehetra nandray azy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra, dia izay mino ny anarany. 17. Dia ireo izay tsy nateraky ny rà, na ny sitrapony nofo, na ny sitrapony olona, fa naterak'Andriamanitra hozy izy. Izay rehetra nandray azy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra. Nandray an'io Kristy io, maty araka ny soratra masina, nalevina araka ny soratra masina, natsangana araka ny soratra masina. Dia hozy izy, dia ireo izay tsy nateraky ny rà, na nateraky ny sitrapony nofo, na ny sitrapony olona, fa naterak'Andriamanitra. Ny fandraisana ny Kristy io tombo sy mpamonjy ny fiainanao zany amin'io batisa io hitafianao ny Kristy io. Dia mahatonga anao zanak'Andriamanitra satria lasa naterak'Andriamanitra zany ianao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompo. Tsy tamin'ny dia ireo izay tsy nateraky ny rà ozy izy, na sitrapony nofo ozy izy, na ny sitrapony olona. Ka satria mantsy izay mihitsy ilay izy raha ohatra zany ianao ka nateraka ara-nofo na ny sitrapony olona, dia izao tsy mahazo mahita ny fanjakan'Andriamanitra ianao, satria tsy maintsy ateraka zany ianao mba hahitanao ny fanjakan'Andriamanitra. Ateraka ao amin'Andriamanitra. Ka ilay fahaterahanao amin'Andriamanitra zany dia izao izy ny fandraisanao an'i Kristy no mahatonga anao zanak'Andriamanitra. Ny tafianao an'i Kristy no mahatonga anao zanak'Andriamanitra. Satria ny nofo amandra dia manao tsy mahazo mandova ny fanjakan'Andriamanitra. Fa tsy maintsy ateraka zany ianao mba handovanao ny fanjakan'Andriamanitra. Inona moa ilay resaka ilay teneniny teo hoe nateraky ny nofo, satria ny nofo ange dia izao hoe tadidio tsara fa ny nofo dia manohatra ny sitrapon'Andriamanitra. Ary ny nofo dia mitondra antsika makaiza makany amin'ny fahafatesana fa tsy makany amin'ny fiainana. Jerentsika ty amin'ny Romanina 9 izy miresaka an'izay. Romanina 9. Romanina 9 dia ny 5 sy ny 9. Romanina 9 ny 5 sy ny 9. Dia ahoana izy izy? Dia izay araka ny nofo dia mihevitra izay zavatra ny nofo, fa izay araka ny fanahy kosa mihevitra ny zavatra ny fanahy. Fa ny fihevitry ny nofo dia fahafatesana, fa ny fihevitry ny fanahy kosa fiainana sy fiadanana. Ny fihevitry ny nofo dia miny fahafatesana. Zany hoe mitondra makany amin'ny fahafatesana zany ity nofontsika ity. Fa ny fihevitry ny fanahy izy dia mitondra amin'iny, mitondra amin'ny fiainana sy ny fiadanana. Satria rehefa nateraka ao amin'ny Kristy ianao dia nateraka ara-panahy zany ianao. Olona vaovao ianao. Dia jereo hoe kaiky ihany 7 sy ny 9 dia hozy izy.
miresaka le nofo satria fandrafiana an'Andriamanitra ny fihevitry ny nofo fa tsy manaiky ny lalàn'Andriamanitra izy sady tsy hainy akory izany ny fihevitry ny nofo ity zany le nofo ity zany dia manohitra ny sitrapon'Andriamanitra ary tsy manaiky ny lalàn'Andriamanitra izy dia miverina indray amin'ilay lalàna angatsika miverina indray amin'ilay lalàna satria eo le miteny le hoe fa foana ny lalàna tsisy lalàna intsony dia izay mihitsy ny nofo izy maninona tsy manaiky ny lalàn'Andriamanitra zany hoe lalàn'Andriamanitra mbola mitoetra le lalàn'Andriamanitra ny olona izay manaiky ny lalàn'Andriamanitra zany dia mbola manana an'izay fihevitry ny nofo izay izy satria manohitra ilay sitrapon'Andriamanitra zany fa le nofo zany dia zao tsy manaiky ny lalàn'Andriamanitra fa izay tsy fanaiky ny lalàn'Andriamanitra zay nefa zany dia zao hoe mandika lalàna zany izy mandika lalàna izy satria sady tsy manaiky ny lalàn'Andriamanitra izy manohitra ny sitrapon'Andriamanitra izy ary tsy hainy akory zany hoe hitandrina ny lalàn'Andriamanitra zany tsy vitany zany satria ny fihevitry ny nofo dia inona fahotana ny fihevitry ny nofo filana fanindrindratsy manohitra ny lalàna mitondra maninona mitondra makany amin'ny fahafatesana zany zay zany hoe ny nofo zany dia zao hoe fandikan-dalàna ny nofo ny nofo zany dia hoe fahotana ny nofo ary ny fandikan-dalàna dia fantatsika tsara fa mitondra makany amin'inona mitondra makany amin'ny fahafatesana ka ny olona zany zay miaina araka ny nofo dia tsy maintsy ho faty zany zay satria maninona mandika lalàna zany zay 7:10 izy miteny an'izay ho kaikeo ihany fa raha velona araka ny nofo ianareo dia tsy maintsy maty fa raha ny fanahy no aminonareo ny asan'ny tena dia ho velona ianareo ny olona izay velona araka ny nofo zany dia zao tsy maintsy ho maty izy tsy maintsy ho maty ny olona velona araka ny nofo satria fahafatesana ny miandry azy fa ahoana izy fa raha ny fanahy no aminona ny asan'ny tena dia ho velona ianao izy dia amin'ny alalan'inona moa zany no aminona le asan'ny tena araka ny voalaza teo amin'ny alalan'ny fanahy inona le asan'ny tena io amin'ny teny français teny hoe c'est patience et convoitise ny filany sy ny fanindriny zany le nofo satria ny nofo dia hitarika anao anota foana tsy hanao ny sitrapon'Andriamanitra andika ny lalàn'Andriamanitra fa amin'ny alalan'ny fanahy izy izy no aminona ny asan'ny tena zany hoe amin'ny alalan'ny fanahy no aminona ny asan'ny nofo zany dia inona io amin'ny alalan'ny fanahy aminona ny asan'ny nofo io na ny asan'ny tena dia le batisa ao amin'i Jesosy Kristy dia eo amin'ny 9:4 izy miteny an'izay fa izay tarihan'ny fanan'Andriamanitra dia zanak'Andriamanitra satria nahoana ireo le hoe tsy ateraky ny ra na ny nofo na ny sitrapon'ny olona ozy izy fa naterak'Andriamanitra izay rehetra nandray azy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra zay zany le hoe fahaterahana ara-panahy 9:4 fa izay tarihan'ny fanan'Andriamanitra no zanak'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanahy no ny aminona ny asan'ny tena inona nefa io batisa izay ataontsika io batisa ny fanahy masina angeo hitafitsika ny Kristy Jesosy satria ny olona izay natao batisa ho amin'ny Kristy dia maninona mandray ny fanomezana dia ny fanahy masina ozy izy ny tenin'Andriamanitra ka ny antokana zany ahafahantsika hoe ho velona dia afaka amin'ny fahotana tsika na hoe afaka amin'ny nofo itsika zany dia tsy maintsy mila maty zany tsika aminona ny asan'ny nofo aminona ny filany sy ny fanindriny ny olona tsy maty zany ara-nofo dia zao tsy ho velona ara-panahy izy dia tsy maintsy mila maty zany ianao tsy hoe andeha ho faty dia rehefa maty dia rehefa avy eo avy mety fiainana vaovao ny fiainako fa amintsika mbola velona zao itenenina hoe maty ara-nofo fa tsy hoe miandry le fahafatesana le iarahan'ny olona rehetra zany tsika mbola velona zao io
mila maty zany mila vonoina zany tenanao amin'ny alalan'iny any amin'n'olany amin'ny alalan'ny batisa am' Jesosy Kristy. De rehefa maty zany nofinao io ka velona aveo anao de velona ao am' Kristy zany ianao. Tsy ianao ntsony ny velona fa Kristy no velona ao anatinao. De zay ny teneniny eo amin'ny toko 4:7 ahoana izy izy? Romanina toko 4:7 eo kaiky ihany. Fa izay afaka azafady fa izay efa maty de afaka amin'io izy. Fa izay efa maty de afaka amin'io. Raisina fotsiny angela izy, raisina ohatra hoe maty ianao fa narary ohatrany. Na maty ny olona anankiray fa voan'ny accident, na maty ny olona anankiray fa noho ny fahanterana. Matinao maty zay tsy fantatra zay nahafatesan'ny olona anankiray. Ny olona maty anankiray ve mbola afaka mifoka sigara izy. Ny olona maty anankiray ve mbola afaka mijangajanga izy. Raha ohatra mpangalatra izy mbola afaka mangalatra ve izy. Tsy afaka manao an'izany intsony satria izy efa maty. De ho antsika zay velona ty nefany de zao. Tsika zany raha amin'ny herin'ny tenantsika de tsy afaka amin'ny filan'ny nofo sy ny fanindrina tsika. Na mety hoe tsy mpangalatra tsika, na mety hoe tsy mpamono olona tsika, na mety hoe tsy mpijangajanga tsika, fa mety misy zavatra maro samihafa manandevo atsika. Zay fahotana manandevo atsika mety hoe sigara io. Fahotana manandevo atsika io mety hoe tsy maharitra tsika fa misy manana le ohatra hoe fièvre rasteuse reny tia mividividy zavatra foana. De laniny amin'ny fividividianana zavatra foana ny volany. Misy olona tsy mahatombotsiraka koa de mivoyage foana de mandany laniny amin'izany ny volany. Na misy olona piloka de ohatrohatr'izany. Sy ny zavatra maro samihafa, ny zavatra jerena amin'ny télé na enona amin'ny télé, zava-poana, zavatra ratsy. Ny olona mpizatra mpiteny ratsy, miezaka ihany izy fa tsy afaka izy. Satria tsisy vitanao amin'ny herin'ny tenanao na ny tanjakao. De eo ilay ilayntsika zany mila ny Kristy tsika tsy izay no nahatongavan'ny Kristy. Anaisitra antsika amin'izay fahalementsika zay. De mba hamonoana zany le asan'ny nofo. Mba hahatonga antsika hoe ateraka ara-panahy. De amin'ny alalan'ny batisa zany no hamonoana ny asan'ny nofo sy ny filany ary ny fanindrina. De io batisa io nefa manina ampitoviana endrika amin'ny hafatesan'ny Kristy le batisa zany hoe alevina mihitsy le batisa andevenana ny fahotana. Jereo tsara ty amin'ny Galatiana toko 5 izy, ahoana izy? Galatiana toko 5, andininy 420. Raisitsika kely. Galatiana toko 5 andininy 420 dia zao ny voalazany ato. Fa izay ihany Kristy Jesosy dia efa nanombo ny nofony mba amin'ny fanindriny sy ny filany tamin'ny hazo fijaliana. Fa izay ihany Kristy Jesosy dia efa nanombo ny nofony mba amin'ny fanindriny sy ny filany tamin'ny hazo fijaliana. Satria Kristy maty teo amin'ny hazo fijaliana dia nitondra ny fahotantsika Kristy. Dia rehefa avy eo Kristy nalevina tany am-pasana. Zany hoe nalevina tao amin'ny fasana zany ny fahotantsika. Kristy rehefa avy eo nahoana nitsangana tamin'ny maty amin'izay izy ka Kristy nitsangana tamin'ny maty iny tsy nitondra ny fahotantsika intsony izy rehefa nitsangana. Fa ny fahotantsika dia zao efa naleviny tao am-pasana avokoa. Dia Kristy nitsangana tamin'ny maty iny nitsangana ho amin'ny fiainam-baovao izy. Ka zay le mahatonga le teneniny eto amin'ny 420 fa izay ny Kristy Jesosy dia efa nanombo ny nofony mba amin'ny fanindriny sy ny filany amin'ny hazo fijaliana. Nanombo n'ino izy? Ny nofony sy ny filany mba amin'ny fanindriny. Dia tsika zany raha atao batisa dia ampitoviana endrika amin'ny hafatesan'ny Kristy ny batisa zay ataontsika. Satria ny batisa zany dia zao fanino? Famonoana ny asan'ny nofo sy fandevenana ny asan'ny nofo. Zany hoe alevina zany tsika, mila maty zany tsika, zany hoe ampitoviana amin'ny endriky ny nahafatesan'ny Kristy ny batisa zay ataontsika. Amonoana ny asan'ny nofo sy andevenana ny fahotana. Dia zay no mahatonga azy miteny ato amin'ny Romanina toko 4 eo kaiky eo ihany zany. Romanina toko 4. Romanina toko 4. Andininy 7 sy ny 4.
Zany hoe amin'ny alalan'ny batisa irery ihany zany no ahafahantsika mamono ny asan'ny nofo sy ny filany ary ny fanindriny satria tsy ho vitantsika velively zany. Mba ahafahantsika mitafy an'i Kristy satria Kristy efa nandresiny iny, efa nandresy ny nofo sy ny fanindriny ary ny filany. Ary rehefa maty ianao ka mitsangana ianao dia zao tsy izao tsony ny velona fa Kristy no velona ao anatinao. Ka raha Kristy ny velona ao anatinao, movy ianao mbola hijangajanga, movy ianao mbola angalatra, movy ianao mbola hifoka sigara. Dia izao ny teneny eo amin'ny Romanina 5:3. Tsy fantatrareo va fa na iza isika no efa natao batisa ho amin'ny Kristy Jesosy dia natao batisa ho amin'ny fahafatesany. Koa niarana levona tamin'ny batisa ho amin'ny fahafatesany isika mba ho tahaka ny nananganana an'i Kristy tamin'ny maty tamin'ny voninahitry ny ray no andehanantsika kosa ho amin'ny fiainam-baovao. Dia eo ilay teneniny nampitovony endrika amin'ny hafatesan'i Kristy ilay batisa. Tsy fantatrareo va fa na iza isika no efa natao batisa amin'ny Kristy Jesosy dia natao batisa ho amin'ny fahafatesany. Dia toy izany, koa niarana levona tamin'ny batisa ho amin'ny fahafatesana isika mba ho tahaka ny nananganan'i Kristy tamin'ny maty amin'ny voninahitry ny ray no andehanantsika kosa ho amin'ny fiainam-baovao. Nampitoviana zany tsika amintsika tao batisa iny amin'ny endriky ny nahafatesan'i Kristy no anaovana batisa tsika. Dia nalevina tao anatin'ny ranon'ny batisa ny fahotahantsika sy ny tsy famendrehantsika rehetra. Natsangantsika eo amin'ny avy eo amin'ny batisa, Kristy nitsangana amin'ny voninahitry ny ray. Nampitoviana endrika amin'izay fitsanganan'i Kristy amin'ny voninahitry ny ray izay nitsanganantsika eo amin'ny avy eo amin'ny ranon'ny batisa, ka tonga inona? Tonga olom-baovao isika izany. Tonga olom-baovao tsika. Efa lasa ny zavatra taloha, efa olom-baovao tsika izany. Ka tsy afaka ilazan'ny olona intsony hoe iny ikoto le mpangalatra iny. Fa olom-baovao ikoto, tsy mpangalatra intsony izy. Efa novonoany naleviny tao amin'ny batisa ny fahotany. Satria efa Kristy no niraisiny, efa mitafy an'i Kristy izy, efa tsy izy tsony ny velona fa Kristy ny velona ao anatiny. Dia eo koa le endriky le batisa mantsy, eo koa ny ahitantsika le endriky le batisa satria mandrefy le tempolo tsika zany. Dia ny zavatra niresahantsika teto dia zao hoe eo ny fiangonan-dehibe izay efa nisy hatramin'izay. Rehefa manao batisa izy dia raisina ohatra hoe zazakely iny atao batisa. Mbola vao zazakely 3 volana, 9 volana, 7 volana, ao mety misy herintaona. Dia maka le rano iny izy dia ararany kely eo amin'ny lohany eo le rano zany dia hoe anaovana batisa le zaza. Fa efa hitantsika teto fa hoe ny batisa moa zany tsy aferan-jaza zany. Fa ny zavatra ho jerentsika indray zany dia zao hoe ny endriky ny batisa, ahoana ny endriky ny batisa raha tsoratra masina? Moa hoe ny endriky ny batisa alaino amin'ny famarana kely iny dia araraka amin'ny loha, zay ve le endriky ny batisa? Fa ny endriky ny batisa izay efa hitantsika teo dia hoe endriky ny batisa dia hoe fampitoviana amin'ny fahafatesan'i Kristy. Satria ny batisa dia zao fandevenana ny fahotana. Ary hitantsika teto hoe nanahoana ny endrika nanaovana batisa ny Kristy. Fa Kristy rehefa natao batisa dia zao najoboky Jaona mpanao batisa tao anaty rano izy, dia rehefa nitsangana avy eo anaty rano izy dia inona ny zavatra nisy? Nirotsaka tamin'ny fanahy masina tahaka ny endriky ny volomalala no niritsahan'ny fanahy masina taminy. Satria rehefa najoboky Jaona tao anaty rano izy, jerentsika kely ange zay aty amin'ny Jaona 7. Jaona 7 jerentsika kely. Aty amin'ny Matthieu fa tsy Jaona, Matthieu 7 dia ny andininy 5:12 sy ny 9:10. Matthieu 7 andininy 5:12 sy ny 9:10. Dia izao ny teneny amin'ny 5:12. Fa namaly Jesosy ka niteny taminy hoe, zany hoe tamin'ny Jaona mpanao batisa zany, ekeo ihany ankehitriny fa zao mety hatanteraka ny fahamarinana rehetra diany akeny izy, satria i Jaona moa zany le hoe nandahany Jesosy tsy atao batisa, zany tokony atanao batisa, ko maninona ianao indray no ataoko batisa. Dia hoy Jesosy manao hoe ekeo ihany ankehitriny fa zao no mety amintsika tanteraka ny fahamarinana rehetra ka diany akeny izy. Tsy nandahy izy satria izay zany ny sitrapon'Andriamanitra.
dia ahoana izy izy amin'ny 1:40 ary raha vao natao batisa Jesosy dia niakatra avy teo amin'ny rano niaraka tamin'izay izy. Zany hoe avy ao anaty rano zany Jesosy no nivoaka zany. Fa tsy hoe inona nataony Jaona rehefa nanao batisan'i Jesosy naka rano kely izy dia nafafiny tamin'ny lohan'i Jesosy. Ary raha vao natao batisa Jesosy dia niakatra avy teo amin'ny rano niaraka tamin'izay izy ary indro nisokatra tamin'ny lanitra ary hita ny fanan'Andriamanitra nanidina tahaka ny voromailala ka nakeo ambony. Dia raha mijeritsika ny endry ny batisa nataon'ireo apôstôly dia ohatran'izay daholo ny batisa nataon'izy ireo tamin'ny olona zany. Nitondra ny olona teo amin'ny rano izy nanao batisa azy. Satria izay zany le batisa, ny batisa zany dia zao hoe amin'ny teny frantsay izy dia hoe par immersion ny batisa. Zany hoe ajoboka ao anaty rano zany, zany hoe immergenao anaty rano zany le olona. Fa tsy hoe par aspersion. Le aspersion zany le hoe ohatrany hoe fafazana rano zany ny olona anankiray. Ka tsy afafy rano mihitsy ny batisa, satria ny batisa dia zay zany fandevenana, zany hoe ampitoviana amin'ny endriky ny fahafatesan'ny Kristy ny batisa izay ataontsika. Dia nalevina teo amin'ny batisa tsika tahaka ny Kristy izay nalevina tao am-pasana. Dia izay mahatonga azy eto amin'le Romanina 9:9 andininy 7 sy ny 4 verenako vakiny. Tsy fantatrareo fa na izy isika no efa natao batisa ho amin'ny Kristy Jesosy dia natao batisa ho amin'ny fahafatesany. Koa niara-nalevina tamin'ny batisa ho amin'ny fahafatesana isika mba ho tahaka nananganan'i Kristy tamin'ny maty tamin'ny voninahitra indray no andehanantsika amin'ny fiainam-baovao. Niara-nalevina tamin'ny Kristy tamin'ny batisa isika. Zany hoe alevina mihitsy zany tsika satria ajoboka ao anaty rano fa tsy hoe fafazana rano kely tsika. Dia raha misy olona atao batisa zany dia zao hoentina amin'ny rano izy. Dia ahafahana mimerger anazy. Na mety piscine io, na mety ranomasina io, na rano mandeha io, na mety ony io. Rehefa mety rano zany ahafahana andevenana ny fahotanana dia amin'izay zany andevenana anao, anaovana batisa anao. Zany koa mantsy mbola tantara anankiray koa zany mbola misy koa ny olona miteny manao hoe raha ohatra piscine tsy mety ny anaovana batisa fa zao nga misy rehefa rano ahafahana mandevina anao andevenana ny fahotana dia zay io. Satria hoe zay ny batisa fandevenana ny fahotana. Raha misy olona zany iroso atao batisa dia hoana alevina ao anaty rano zany izy andevenana ny fahotana. Mitsangana aveo zany izy dia manao mitsangana amin'ny fiainam-baovao tahaka ny Kristy nitsangana amin'ny voninahitra indray zany. Zany hoe ny batisa zany dia averiko tsara ilay izy teo fandevenana ny fahotana. Par immersion zany hoe alevina mihitsy ianao zany ajoboka anaty rano. Tanteraka hatrany amin'ny lohanao zany miletika anaty rano ao. Dia mitsangana aveo zany ianao dia efa olom-baovao izany ianao. Eo ilay zavatra anankiray hoe arak'ilay teneniny teo hoe tahaka ny Kristy izy izy nitsangana tamin'ny voninahitra indray dia tahaka izay koa no andehanantsika izy amin'ny fiainam-baovao. Ka itsika zany rehefa vita batisa dia zao mandeha araka ny fanahy amin'izay zany tsika fa tsy araka ny nofontsony satria ny fanahy no mitantana antsika ho amin'ny marina rehetra. Ka tsy mba tsy hahafahan'ny nofontsony manjaka amintsika satria tsika efa olom-baovao zany dia hozy ny tenin'Andriamanitra hoe mandehana araka ny fanahy izy izy mba tsy hahana tanterahanareo ny asan'ny nofo. Dia ny fanahy zany satria izay ilay izy hoe ny rehefa natao batisa ianao araka ny tenen'ny apôstôly Petera dia zao andray ny fanomezana ianao izy dia ny fanahy masina. Ka io fanan'Andriamanitra io ve rehefa mitoetra ao anatinao satria efa tempolon'ny fanahy masina zany ianao satria mitafy an'i Kristy dia zao tsy mandeha araka ny nofontsony zany ianao andeha araka ny filany sy ny fanindriny satria ilay fanan'Andriamanitra anao anakana anao tsy andehananao amin'izay hitantananao amin'ny marina rehetra izy ozy izy. Zaho ozy izy Jesosy aniraka anareo ny mpananatra dia ny fanahy ary izy hitarika anareo ho amin'ny marina rehetra ozy izy. Dia jereo nge aty amin'ny Galatiana 5:5 ahoana ozy izy raisika kely le Galatiana 5:5 dia zao ny zavatra tenenina eto fa hoy izao mandeha naraka ny fanahy dia tsy hantanteraka ny filan'ny nofo ianareo. Dia fandehanana araka ny fanahy io ilay fahaterahana amin'ny Kristy zany handraisanao ny fanan'Andriamanitra. Dia rehefa natao batisa amin'ny Kristy ianao dia manino
tsy atateraka ny filany nofo ianao ka andeha amin'ny filany sy ny fanindrintsony eo amin'ny andin'ny faharoamyroapolo inona ny vokatry ny fanahy zay ny fanahy tsy na tsy tarika ianao andeha amin'ny filany nofo andeha araky ny fahamarinan'andriamanitra teo amin'ny andin'ny faharoamyroapolo izy dia miteny fa ny vokatry ny fanahy kosa dia fitiavana fifaliana fiadanana faharipo famoram-panahy fanaovantsoa fahamarinana andin'ny fahatelo amyroapolo fahalemem-panahy fahononam-po zany zany ny vokatry ny fanahy zany zany nitaren'ny fanahinao dia eto amin'le andin'ny fahasivy amby folo izy miresaka ny vokatry ny nofo rehefa ao amin'andriamanitra zany ianao ka nateraka ara-panahy dia zao tsy mirona amin'ny filany vokatry ny nofo itsony zany ianao andin'ny fahasivy amby folo sy ny manaraka eo sy ny raiky amyroapolo fa miariary ny asan'ny nofo dia zao fijangajangana falotona fijejojejona fanompo-tsampy fanaovana odi-ratsy fanjafiana fifandirana adila fiafinafonana fifampiandaniana fisarana fitokoana fialona fahamamona filalao vanin-dratsy rehefa nateraka ara-panahy zany ianao dia tsy mandeha amin'izany intsony ianao efa lasa ny zavatra taloha efa tonga vaovao ianao zany tahaka ny tsanganan'i Kristy tamin'ny maty no andehananareo izy amin'iny amin'ny fiainam-baovao karaha ohatra zany ny batisa zay ataontsika ihany koa ka tsy nampitoviana endrika amin'ny nahafatesan'i Kristy averiko tsara mihitsy zay ary tsindriko tsara mihitsy zay raha ny batisa zay ataontsika tsy nampitoviana amin'ny endriky ny fahafatesana fa ny nahafatesan'i Kristy hoe nalevina ny fahotana dia tsy horesitsika koa io asan'ny nofo io raha batisa tsy araka ny soratra masina ny batisa nataonao tsy mahavonjy anao zany nahoana rehtsika no mitady zavatra hafa foana ivelan'ny soratra masina zay ngela hoe ivelan'ny faritany eto zany tsika dia mandrefy ny tempolo mametraka zany le faritany Jehovah zao ny faritany Jehovah araka ny soratra masina dia ny olona zany maninona mametraka faritany hafa ivelan'io faritany Jehovah io izy zay didin'olombelona sy lalàn'olombelona zay tsy mahavonjy zay didin'olombelona sy lalàn'olombelona izay tsy mahavonjy ny antony nahafatesan'i Kristy dia zao hoe nitondra ny fahotantsika teo amin'ny hazo fijaliana rehefa nalevina Kristy dia zao hoe nitsangana izy tsisy fahotana intsony dia ohatr'izay koa zany ny batisa zay nataontsika hoe nalevina tao anatin'ny rano ny batisantsika ampitoviana miendriky ny nahafatesan'i Kristy mba hitsanganantsika tahaka nitsanganan'i Kristy tamin'ny maty ho amin'ny fiainana vaovao izany fa tsy andehanantsika araka ny nofo intsony ka ny olona zay natao batisa zany dia zao hoe fahateraham-baovao zany no misy anazy satria araka le tenentsika teo hoe efa tonga vaovao zany ianao eo amin'le romanina toko fahaenina moa izy no mijerenantsika kely izy iny romanina toko fahaenina dia ny andininy fahaefatra romanina toko fahaenina ny andininy fahaefatra koa niarana levina taniny tamin'ny batisa ho amin'ny fahafatesana isika mba ho tahaka nananganana Kristy tamin'ny maty tamin'ny voninahitry ny ray no andehanantsika kosa ho amin'ny fiainam-baovao zany hoe fiainam-baovao zany ny fiainantsika zany hoe raha za zao zany dia zao hoe le rolia talohan'ny batisa zany hafa le rolia talohan'ny batisa manana fiainana ara-nofo teo ny zao ny fiainana fa rolia orinan'ny batisa zany hafa zany ny rolia orinan'ny batisa iny tsy mitovy amin'izay satria nao fiainam-baovao zany no fiainanao zay le hoe raha tsy ateraky ny rano sy ny fanahy nareo dia tsy mahazo miditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra satria tonga olom-baovao zany ianao zay nge le tenen'i Jesosy manao hoe miverina tahaka ny zaza dia le miverina tahaka ny zaza le fahateraham-baovao indray zay le hoe miverina tahaka ny zaza tokony ho hita ao aminao zany le innocence iny satria olona vaovao zany ianao tokony ho hita ao aminao iny fahatsaran'ilay zaza voateraka iny tsy misy petipetina tsy misy fahotana tsy misy falotona
tsy mahalala n'izany hoe fahotana zany, tsy mahalala ny fahadalan'ny olona izay mandeha araka ny fahotana sy ny filany ary ny faniriana. Ka ny fiverenanao tahaka ny jaza zany dia zao hoe mahatonga anao zanak'Andriamanitra. Dia ianao nateraka iny zany miverina iny zany ianao miverina tahaka ny jaza zany ianao amin'iny fotoana iny. Satria Jesosy mihitsy no niteny manao hoe raha tsy miverina tahaka ny jaza ianareo tsy mahazo mahita an'iny ny fanjakan'Andriamanitra. Dia ilay fiverenanao tahaka ny jaza iny zany dia zao hoe mahatonga anao zanak'Andriamanitra izany. Hitovizanao amin'ny zaza. Dia raha raisitsika kely fotsiny zany manao fampitahana antsika mikasika ny zaza anankiray izay teraka. Ny zaza anankiray voateraka zany dia zao hoe mbola tsisy pentipentina iny, tsisy fahotana izy. Fa melehibe le zaza. Tonga ty amin'ny 10 taona ty izy, miakatra ihany iny 20 taona. Ataontsika hoe eo amin'ny 5 taona, 10 taona, 12 taona, 14 taona, 18 taona, 20 taona. 20 taona zany izy fa adulte zany. Dia amin'ny 20 taona iny vao maika mahay mitombo ihany koa ny fahotana. Mandra-pahantotra ny zany. Zany hoe ny zaza zany eto amin'ity tany ity raha voateraka izy dia zao mitombo aminy ny fahotana iny mandra-pahantotra ny zany. Jereo fotsiny fa raha eto Frantsa ny jerena dia zareo milaza manao hoe ny ankizy 5-10 taona dia hoe majeur sexuellement. Ina moa ilay hoe majeur sexuellement hoe 5-10 taona zany ianao dia efa mahay manao firaisana zany ny lahy sy ny vavy eto Frantsa. Zany ve dia zay ny zavatra zay ny zao tontolo zao zany. Satria vokatry ny inona zay? Vokatry ny fahotana zay. Vokatry ny fahotana zany. Raha ny soratra masina dia zao ao anatin'ny fanambadiana no afaka manao an'izany. Zany hoe fa olo-dehibe zany no afaka manao an'izany ao anatin'ny fanambadiana. Eto nefa maninona? Ankizy dia efa manao an'izany, milalao an'izany zavatra zay. Ilay atao hoe filalaovan-dratsy zany zay zavatra zay. Zany filalaovan-dratsy zany dia zay nefa mitondra makaiza zany rehetra zany, mitondra makany amin'ny fahafatesany. Ao ny sasany amin'ny vokatra zay filalaovan-dratsy zay dia makany amin'ny manao avortement, manala zaza. Ao ny fisotroana toaka, ao ny foana sigara sy ny zavatra mahadomelona maro samihafa, ny fivoahana alina, ny filalaovan-dratsy maro samihafa tsy tenenina intsony, ny filana ranofo sy ny zavatra maro samihafa tsy voalaza intsony. Ny fahamaliana ray aman-dreny. Zay zany ilay fitomboana zany zay. Miavosa ilay fahotana. Dia rehefa melehibe ilay ankizy dia mitombo ao aminy ny fahotana iny. Tonga azy olo-dehibe, mandra-pahantotra iny mitombo ao aminy any dia mitondra makany amin'inona zay? Satria ny fahafatesana dia zay. Tambiny Newton izy dia fahafatesana. Mitondra makany amin'ny fahafatesana zay. Ka raha ohatra izy zany ataontsika hoe taty amin'ny 20 taona taty, tonga saina ilay olona anankiray. Taty amin'ny 30 taona na 50 taona na 70 taona eny akory ary tonga saina izy. Dia hoe ateraka indray. Dia hoy izy Nikodemosy mantsy Jesosy manao hoe zaho efa fotsy volo ity ve dia ahoana indray mbola iverenako any ekibon-dreniny? Dia hoy Jesosy tsy izany ange ny zavatra teneniko Jesosy. Ianao mpampianatra ity ve dia tsy mahalala an'izany hozy izy? Fa raha tsy ateraky ny rano sy ny fanahy ny olona anankiray izy dia tsy mahazo miditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Dia ino ny fahaterahana iny? Ny fandraisana ny Kristy ho tongo sy mpamonjy ny fiainany. Amin'ny fandraisana ny Kristy dia zao alevina ny fahotany, alevina ny faratsy ny rehetra mba hitafiana ny Kristy andehanany amin'ny fiainam-baovao. Dia raha ohatra zany izy taty amin'ny 20 taona ny taty natao batisa na 30 taona na 50 taona na 70 taona dia voateraka indray zany izy, olom-baovao indray zany izy. Dia ianao zany, ianao vao nateraka iny zany dia zao mandova ny fanjakan'Andriamanitra zany ianao. Ka mandra-piavin'ny Kristy eny amin'ny rao lanitra zany dia zao ilay fahamarinan'Andriamanitra dia zao ampitomboan'Andriamanitra ao anatinao iny, ampitomboan'Andriamanitra ao anatinao iny. Tsy hoe vao vita batisa ianao dia tonga dia masina be mihitsy ianao. Fa ilay fahamarinan'i Kristy dia zao
ny fanahiny ao anatinao mitarika anao tsy anaovanao zay ratsy eo anatrehany ary raha sendra latsaka renao dia ny rano Kristy no manadio anao mifony ianao anatrehan'Andriamanitra dia mangataka amin'ny Kristy diovy amin'ny ranao Jesosy dia le fahamarin'Andriamanitra iny ampitomboan'Andriamanitra ao anatinao miavosatra any ohatr'izay nge ny zanak'Israely rehefa nivoaka avy tany Egipta ny zanak'Israely andevy tany izy nandritra ny 700 taona zany hoe imprégné tao amin'zareo zany ny fomba Egyptiana sy ny fanaon'ny Egyptiana zany hoe fa lasa fiainany zareo ny fanaon'ny Egyptiana tsy nalala an'Andriamanitra intsony izy rehefa nentin'Andriamanitra nivoaka avy tao Egipta izy dia tena nalain'Andriamanitra ho azy nanao fanekena tamin'Andriamanitra teo amin'ny tendrombohitra Sinay nomen'Andriamanitra ny didiny sy ny fitsipony rany zany hoe namolavolan'ny zanak'Israely izy nandritra ny 700 taona tany anefitra dia ohatr'izay mihitsy zany tsika rehefa vita mandray an'i Kristy tompo samonjy ny fiainantsika dia mbola mamolavolantsika Andriamanitra zay le voalaza ny bokin'ny Apokalipsy manao hoe ny marina mbola marina hatrany ny masina mbola masina hatrany zany hoe mitombo foana io mila miambina mbavaka mila mianatra ny tenin'Andriamanitra dia fanan'Andriamanitra manina miimprégné an'iny ao anatinao amin'ny alalan'ny fanahiny izy no ampatsiahanareo ny zavatra rehetra izy no ampianatra anareo ny zavatra rehetra dia volavolan'ny fanahy masina tsika ahoana izy aty Apokalipsy 2:20 ny andininy faraky ambin'ny folo Apokalipsy 2:20 ny andininy faraky ambin'ny folo dia zao nivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy izay manao ny tsy marina aoka mbola hanao ny tsy marina ihany izy ary izay maloto aoka mbola hialoto ihany izy ary izay marina kosa aoka mbola hanao ny marina ihany izy ary izay masina aoka mbola hiamasina ihany dia hitantsika teo fa eo amin'izao tontolo izao zany plus izy mitombo taona zany plus izy maninona me maloto plus izy me tsy marina ihany fa ao amin'Andriamanitra indray zany ianao rehefa nateraka dia izy ary izay marina kosa aoka mbola hanao ny marina ihany izy ary izay masina aoka mbola hiamasina ihany izy zany hoe mitombo ny fahamarinany zany mitombo ny fahamasinany eo anatrehan'Andriamanitra dia izay no mahatonga izy hoe raha tsy ateraky ny rano sy ny fanahy zany ianao dia tsy mahazo mahita ny fanjakan'Andriamanitra dia io moa zavatra efa niresahantsika teto hoe ny olona anankiray zany rehefa nateraka indray izy ka hoe tonga olom-baovao amin'Andriamanitra dia manao sitran'Andriamanitra izy ara-panahy sitran'Andriamanitra izy ara-nofo aorianan'ny batisa satria arak'ilay tenin'Andriamanitra manao hoe raha mino ianao dia ho vonjena izay mino sy atao batisa no ho vonjena ao izy ka eto ambonin'ity tany ity zany izy dia zao efa omen'Andriamanitra sady izay famonjena zay na eo amin'ny lafiny ara-pahasalamana io na eo amin'ny lasina fiadanana ra-tsaina io ara-po io fiadanana eo anivon'ny ankohonana io fiadanana eo anivon'ny fivelomana io fiadanana eo anivon'ny resaka hoe insécurité io ny von'olona ny alatra arovan'Andriamanitra amin'izany rehetra zany sy ny zavatra maro samafy ary no avy dia fiainana mandrakizay no omen'Andriamanitra azy Andriamanitra zany efa mitsinjo azy sady zay zany dia efa misy fitahian'Andriamanitra lehibe sady zany ho an'olona kosa nefa zay tsy mino tsy mety tsy nandrain'i Jesosy tompo sy mpamonjy ny fiainana atao batisa dia zao fanamelohana no miandry azy hoe arak'ilay tenin'Andriamanitra manao hoe zay tsy mino izy dia efa voaheloka raha teo ary ny fahotana zay ataonao amin'izao io ihany dia efa maninona efa miampanganao sady izy amin'izao fotoana izao io ihany no mamono anao amin'ny zavatra izay ataonao eto ny zava-mahadomelona izay hoanina dia mitondra traikefa amin'ny fahasalamanao iny ny fahotana izay ataonao dia mitondra fahafatesana eto amin'ity tany ity tsy azonao ilay fiainana mandrakizay ary rahatr' izay dia zao hiatrika ilay fitsaran'Andriamanitra ianao ary fahafatesana mandrakizay no miandry ianao mandray an'i Jesosy io zany ianao tompo sy mpamonjy ny fiainanao amin'ny batisa dia zao hoe ilay Jesosy maty araka ny soratra masina zany ataonao batisa io nalevina araka ny soratra masina ary nitsangana araka ny soratra masina io ilay famantarana nomen'i Kristy ilay hoe 3 andro 3 alina Jesosy ilay maty 3 andro 3 alina tao an-kibon'ny tany
Fanamarina anankiray hafa ihany koa zay hoentsika eto anatin'ny fanazavana dia zao hoe ny batisa ihany koa dia zao hoe bouclier ho antsika zany ny batisa na hoe armure zany hoe fiarovana antsika zany ny batisa ihany koa. Ka ny olona zany izay natao batisa nandray an'i Kristy ho tombo sy mpamonjy ny fiainana, nandray ilay batisa ny fanahy masina dia zao hoe arovan'Andriamanitra izy amin'ny resaka hoe ody ratsy reny. Misy olona manao ody ratsy, resaka enchantement zany, na resaka hoe fanampozinana, na resaka hoe fanahy ratsy, fanahy devoly, na resaka hoe accident, na resaka hoe lanin'ny maingoka ianao na lanin'ny menarana ianao, sy amin'izay loza maro samihafa zany, na arety mandringana hoe mahafaty tahaka ny ohatrany hoe covid zany, arovan'Andriamanitra ianao ny amin'izany. Tsy mahafaty anao zany rehefa mbola tsy tonga ozy Andriamanitra ny andro fahatesanao, tsy mahafaty anao ninona aretina mitranga eo. Resaka ody ratsy alefan'ny olona tsy mampaninona anao zany. Raha misy accident tsy na mipotika sahala amin'inona ry tomobile mety maty ny ray tomobile fa ozy Andriamanitra mbola tsy tonga ny afa tsy maty ianao. Arovan'Andriamanitra zany ianao amin'izany rehetra zany. Amin'ny loza rehetra misy orohorontany eo na misy inona eo ten'Andriamanitra milaza manao hoe aza mijery aviva izy na ary aza mijery ankavanana. Fa raha misy arivo menjera azy izy eo amin'ny ankavianao, na misy ray alina menjera eo amin'ny ankavananao izy izay matahotra izy fa tsisy hampaninona anao satria nao le fiarovan'Andriamanitra zany mitoetra aminao, zany hoe fitahiana ho anao zany. Dia aty amin'ny Marka 4:20 ary izy dia zao ihany koa ny teneniny. Marka 4:20 jerentsika kely. Marka 4:20 ny 9:20 sy ny 7:20. Marka 4:20 jerentsika kely zay a. Marka 4:20 9:20 sy ny 8:20. Andininy 4:20 ka hatramin'ny 8:20. Izay mino sy atao batisa no vonjena fa izay tsy mety mino no elohina. Ary izao famantarana izao no anaraka izay mino. Amoaka demoni amin'ny anarako izy, hiteny amin'ny teny izay tsy mbola hainy izy, andray menarana izy, ary na dia misotro zava-mahafaty azy izy dia tsy hampaninona azy zany, ametra tanana marary izy dia ho sitrana amin'ny marary. Zany hoe misy famantarana omen'Andriamanitra anao zany. Zay ilay hoe fiarovana zany. Dia ahoana ozy izy teo? Izao ny famantarana izao nanaraka izay mino ozy izy. Amoaka demoni amin'ny anarako izy. Lasa mavita mandroaka devoly ianao. Ary ny devoly tsy tafiditra ao aminao zany tsy ny devoly raha misy manao ody ratsy aminao zany. Satria Andriamanitra no mitoetra ao anatinao. Raha misy olona mividivoan'ny devoly ara dia manana fahefana ianao mandroaka devoly omen'Andriamanitra anao zany satria izay ny famantarana manaraka izay mino. Ireo izay natao batisa ao amin'ny Kristy Jesosy. Dia toy izany ihany koa ilay izy. Amoaka demoni amin'ny anarako izy hiteny amin'ny fiteny izay tsy mbola hainy izy. Teny amin'ny teny tsy fantatra zany ianao. Fanomezam-pahasoavana omen'ny fanan'Andriamanitra izany. Andray menarana izy. Tahaka ny apôstôly Paoly. Ny apôstôly Paoly nisy fotoana nikakeriny menarana. Fa natsipiny apôstôly Paoly tao anaty afo fotsiny le menarana dia ny olona teo niandry fotsiny ay faty le zalahy ty fa tena meloka marina. Jereny toa tsy naninona ihany ny apôstôly Paoly. Tsy mahafaty antsika ny menarana zany. Rehefa mbola tsy tonga ny andro afatesantsika tsy mempaninona antsika mihitsy zany. Tsy mahafaty antsika zany. Ary na dia misotro zava-mahafaty aza izy dia tsy hampaninona azy zany hoe misy manam-pozina zany ianao. Tsy mampaninona anao akory zany. Satria Andriamanitra ny miaranao miloza sy amin'ny ratsy rehetra. Ametra tanana amin'ny marary izy dia ho sitrana ny marary. Finoana zany famantarana araka izay mino. Mivavaka ho an'ny marary. Dia mamindra fo Andriamanitra. Manasitrana famantarana araka izay mino, ametra tanana marary dia ho sitrana ny marary. Manana finoana ianao Andriamanitra sitrana amin'ity aretiko ity. Na mivavaka ho an'ny hafa ihany koa ianao.
ny herin'ny vavaka no mahery indrindra. Finoana zay famantarana arak'izay mihitsy dia sitrana ny marary. Zany zany le zavatra omen'Andriamanitra anao izany. Zay moa zany no mikasika an'iny fa tapitra indray ny fotoana zay eo am-pelantanantsika, tapitra ny fotoana eo am-pelantanantsika. Fa toizantsika manaraka indray zay lesona zay ary. Mbola tsy tapitra tamin'ny teny hita indray izy fa faranantsika amin'ny heriny zany mikasika an'iny dia hiditra isika ny amin'ilay hoe Jesosy. Iza io Jesosy io zay ho raisitsika amin'ny batisa io izy tafitsika zany. Hoe ilay Jesosy araka amin'ny soratra masina marina ve zany. Ary vavaka tsika sotran'Andriamanitra satria tapitra indray ny fotoana am-pelantanantsika. Vavakatsika. Tomporay masina sy tsara indrindra, mankalaza anao zay mideranao ary manome voninahitra anao. Misaotra ray ny amin'ny lesona zay vitanay tamin'ity heriny ity, sy tamin'ny herina fatanjahana ray fa tamin'ny fanahinao rery ihany. Sorato am-pony ray io ny teninao ary ataovy an-tsainainy. Aoka ray ho masina izay satria masina ianao. Ary aoka ray tsy rombahan'ny satanany zay efa nambolenao taminay. Ary aoka ny teninao ho an'izay mahazo azy ary fahasalamana ho an'ny noforehetra. Misaotra ray io ny amin'ny herin'ny fanahinao zay efa nitantana sy nivimina anay. Dia raina mandrakizay ny anaranao ray, ny anaran'i Jesosy, aleloia. Amen. Dia manao velomantsika rehetra, tahin'Andriamanitra taoleny antsika rehetra. Vaipahitao.